La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Mampanay ny mpanao politika ny fisian'ny tsy fitovina herijika eo amin'ny sampilatsaka hovidiana mbola tsy mipetraka mazava izany eo amin'ny lalam-panorenana malagasy. Tsy misy fifanarahana, tsy misy manaiky ny sosokevitry ministry ny fanabeazam-pirenena mahakasika ny fitakian'ny mpanabe ary tsy misy ny fiverenana an-tsekoly hoy ireo sandikany mpampianatra tamin'ity androany ity. Ny rafitra eo anivon'ny ministera nefa no milaza fa hiverina ny fampianarana. Ny commune Viliazo indray nanatanterahany antoko malagasy miara-miaingan'ny asa soa izay fanaony. Ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana ara-pivelomana no nampiana tamin'ny fanaovana famorana faobe maimaim-pona. Mitohy tany amin'ny fanalana nify teny amin'ny commune manandrina ny hetsika tamin'ity androany ity. Asa miavaka indray ny entina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao androany ahoana ny fanamboarana tsaoka na lakre. Ny famalinan'ny filan'ireo sekoly eto andrenivohitra sy areo any amin'ny faritra makasika izy indray no entina aminao na tapany faharoan'ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia naseho vahoaka androany ny fisidinana voalohany nataon'ny fiaramanidina lehibe Airbus Beluga na antsonan'ny Europa hoe avion baleine. Natsipirin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny vaovao-Ankolo TV hatramin'ny farany nenimbotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mampanahy ny mpanao politika ny fisian'ny tsy fidoviana herijika eo amin'ny samy mpilatsaka hovidiana mbola tsy mametraka mazava izany anefa ny lalam-panorenana malagasy fanadiny mampiona Rakodarso. Fifidianana mangarahara ekeny rehetra io no andraindray ny vahoaka malagasy amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Mitaky fanaramaso akaiky anefa ny anatanterahana izany hoy ny mpanao politika iray. Farito aloha azo atao hoe mamoaka an'izany lalan'izany ohatriny ny vola azo ampiasana mandritra ny fampielezan-kevitra. Ary io le hoe famerana ny vola amin'ny fampielezan-kevitra io no ahitanao hoe olona nanao risorosy ity, olona nanao kolokolo ity, olona nanodikodina volam-panjakana ity, olona nakany arem-pirenena ity, io no ahitanao azy. Fa rehefa tsy manao an'izay ianao ary amin'izay fotoan'izay manko dia ho hitan'ny olona hoe iza ny tena olona manana ny fahamarinana tena miainga tamin'ny atsembohan'ny tavany sy ny fananany no anaovany an'ilay izy ary iza ny olona hoe nanodikodina mampiasa ny volam-panjakana nanao zavatra maitsomaitso etsetreetsetra. Mampanahy ihany anefa ny isian'izany fanaraha-maso eo amin'izay lafin'ny fampitovan-kery sy herizika izay araky ny fanazavana azo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Anano sarotra ihany zany ny fanaraha-maso amin'ny resaka hoentomanana ary ny isininy ataontsika hoe fitovinana hoe égalité eo amin'izay hoe hoentomanana amin'ny fanomana fidianana dia tsy hisy mihitsy satria tsika tsy namaritra an'izany amin'ny lalàna zany ka dia nitsika rehefa tsy nikena dia efa samy manao zay mety aminy ary misy eo ny ampiasa hélicoptère mazava ho azy dia misy eo ny andeha tongotra ohatrany tamin'ny farany teo izany hoe tsy mitovy mihitsy zany ilay hery dia izay moa zany no zavatra tsy maintsy mbola hiainana satria dia efa zavatra niainana foana zany ka io raha tsy ny lalàna mihitsy no amboarina mifanaraka amin'ny zava-misy dia tsy maintsy hitantsika izany hoe misy sasany anana ny fahefana any amin'ny aina aman-jery sanandro misy sasany tsy ho hitanao mihitsy izy any aman-jery satria tsy manana ny hoentomanana amin'izany. Na izany aza nefa adidiny tsirairay ny fanaraha-maso io fifidianana io mba tsy hanjakany hery famoretana isan-karazany fa tena safidiny tsirairay tokoa no hanjaka ho hiatrany ny fanazavan'ireo nanaovana fanadihadiana. Ilaina ihany koa ny fametrahan'ireo fepetra entitra ahafana milatsaka hofidiana tahaka ny efa naroso saingy tsy singa entina maritana ny mahazo antoka na tsy ny mpilatsaka hofidiana iray. Ny fahaizana mametraka ny safidy amin'izay olona inona marina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena fa tsy sanatria ho babon'ny fampanantenana poakaty izay efa nazatra ny akamaroan'ny mpitondra hatramin'izay araky ny fanazavana hatrany.
Mahakasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia tsy misy ny fifanarahana, tsy misy manaiky ny sosokevitra ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary tsy misy ny fiverenana an-tsekoly hoy ireo sindika ny mpampianatra tamin'ity androany ety. Nirafitra eo anivon'ny ministera nefa dia milaza fa iverina ny fampianarana. Mikael Armalola. Manao ny ezaka rehetra hampizarazarana ny mpampianatra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny maraina teo nilaza ny rafitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena toy ny Drain, ny Cisco, fa iverina ny fampianarana ny alatsinainy izao. Dia manao fanambarana izahay rehetrarehetra tompona andraikitra eto amin'ny Drain Nalamanga, dia ao ny Drain chef Cisco, ny chef Zapia ary ny chef d'établissement rehetrarehetra fa miverina mianatra mpianatra ary hanomboka rapitso ny fandaminana izany isaka ny sekoly tsirairay. Malohan'izay tsy nanao soni na ny fifanarahana mahakasika ity fiverenana amin'ny fampianarana ity kosa ireo mpampianatra. Izahay dia manao fanambarana. Voalohany tsy mbola nisy zavatra ny fanaraha tamin'ny fitondram-panjakana teo anivon'ity dinika ity, teo anivon'ity fitakiana ataon'ny mpampianatra ity hatramintsika miteny izao. Ireo hitantsika mitsangana ao afara ireo zany ny mpitarika an'io tolona io any amin'ny faritra. Ary zay dia avy mitaity faritra maro teto Madagasikara fa mitovy ny fanapahan-kevitra raisana zavatra ifanarahana izay nentina any amin'ny conseil des ministres ary andraisana fanapahan-kevitra zay no mamerina anay asa fa tsy misy iverina zavatra fanapahan-kevitra olo samirery ihany. Raha misy olona miteniteny any dia tompona andraikitra zay, na izy miaro ny sezany na izy mitady seza ambonimbony. Ankoatra izay dia fanomezana toerana olona tsy mpanabe ampianatra ireo ankizy ihany koa no paikady hafa entina anakorontanana ny mpanabe raha ny zava-nisy teo amin'ny LMA ny maraina teo. Nisy olona tonga teo hoe ampianatra nefa ilay izy tsy profiaty aloha tsy fantatra anay izy dia ampianatra hoe mazoto hianatra avy eo izy nareo dia izay nefa ny profinay ihany tiana ampianatra anay dia tsy nety izay. Dia avy eo rehefa tonga ny anatra tao izay nampandikanitra ireo sujet dia nisy rangahy iny tonga avany dia milaza izy fa hoe fluent main hono izy dia nefa hoe ho alaina sary hono izay dia mila miteny izay vokatry ny fonay dia avy eo izay tsisy nanaiky fa nandeha niala. Dia izay mpianatra ato amin'ny LMA zany izay zany maniry te hianatra nefa hatramin'izao mbola tsy valiany fanjakana fitakian'ny mpampianatray dia milaza zareo fa andefa mpampianatra anay nefa tsy mety aminay izay. Mpampianatra anay ireo ihany tokony hampianatra anay satria ireo nanomboka nampianatra anay hatramin'ny premier trimestre dia manay izay hoe tsy ho fantatry zareo ny programme anay na tsy ho avantage ny rehetrarehetra zany dia tokony valiana fangatahana zareo amin'izay zareo mampianatra izay mianatra. Ny mpampianatry ny LMA izay mbola manamafy fa tsy mbola misy ny fampianarana hoy izy ireo. Amafisinay mpampianatra eto amin'ny lycée moderne Peflo fa androany fa 7 ny volana Jolay taona 20 sy 2024 dia mbola tsy mianatra ny mpianatra tsy mbola misy mpampianatra mampianatra eto. Mbola tsy mahafapo anay ny valin'ny fitakian'ny mpampianatra nomeny ny fanjakana ary tsy mbola nisy azonay tetỳ ampelantananay sy misoratra any amin'ny banque de caisse-nay. Amin'izao fitangany ny vidim-piainana izao ve ny 25 000 ariary tsy mahavita na gonina charbon ray aza. Izany hoe tsy mahavita mihitsy ampisonitra n'ilay fari-piainan'ny mpampianatra satria raha izao zany diniantsika raha anao fanadinana mitady ara-dalantsika dia ny zanakay mpianatra ty amin'ny fanjakana no maty antoka voalohany indrindra. Zanakay ireo tompoko tsy anao ambany zavatra ny fampianarana ireo zanakay ireo izahay saingy maharary loatra kosa ny asa fampianarana atao tsinitsinina ny mpanabe satria dia lacrymogène foana no manjo azy isaky ny mihetsika dia miangavy atsika mba hijery manokana ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny mpianatra koa satria marary loatra ny asa fampianarana ary marary ny mpampianatra ka izay no mahatonga izao fitakiana izao hatramin'izao. Hatreto aloha tsy mitovy amin'ny famaliana aingana ny fitakian'ny sendika hafa ny fitakian'ny mpanabe amin'izao fotoana izao. Izy ireo anefa no namolavola ireo tompona raiki-mpanjakana isan-karazany eny hatramin'ny filoham-pirenena. Fahalalana maneho hevitra sy ny asa fanaova gazety kosa indray dia mbola tsy mipetraka araka ny tokony izy ny mahakasika izay raha ny eto amintsika no jerena. Misy amin'ny ireo rafitra sy tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena no tsy mahazaka tsikera fanandena.
tompon'andraikitra tsy mandray mpanao gazety tsy mamaly ny fanontaniana napetraka aminy. Mpanao gazety tsy nantsoina amin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety manao serasera araka izay mampety ny rafitra misy azy fa tsy izay mahakasika ny ilain'ny be sy ny maro. Tranga mateti-piseho amin'ny fotoana natanterahan'ny mpanao gazety ny asany andavanandro ireo. Misy amin'ireo tompon'andraikitra sy rafitra eto amin'ny firenena ihany koa no tsy mahazaka ny tsikera ataon'ny mpanao gazety manoloana ny lohahevitra iray anatin'ny lahatsorany. Raha tsy aivina nefa tsy voafetra amin'ny fampitana tatitra ataon'ny rafitra iray ihany ny fampalam-baovao izay adidin'ny mpanao gazety. Adidin'ny mpanao gazety ihany koa ny manome ny vaovao marina, mampahafantatra ny zava-misy marina ho an'ny rehetra, indrindra amin'ny fitontanana ny raharaham-panjakana izay mahakasika ny vahoaka raha toa ka tsy izay no hita eny anivon'ny rafitra tsirairay, na ihany koa misy ny vaovao afenina. Raha maro amin'ny sehatra rehetra raha tsy aivina no tsy mbola fantatra ary tsy ampahafantarina eto amin'ny firenena. Raha tsy ilaza fa tsy ny fifanarahana politika miafina izay mbola tsy nahazo ombaliny hatramin'izao. Ny fampiasana ny volam-panjakana marina ny anivon'ny rafim-panjakana tsirairay avy. Raha tsy hanambaro-panjakana tsy ara-dalàna. Fisina famotsim-bola amina miliara saingy tsy mbola misy voasazy. Fanadihadiana mikasika ny kolokolo mahakasika ny olona ambony. Fanondrana nantsokosoko ny harem-pirenena sy ireo maro hafa. Tanjon'ny asa fanaovan-gazety ny isian'ny fiovana makany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fomba fiasa mikasika ny fitantanana ny firenena sy ny raharaha-bahoaka na izay sehatra ahitana ny tombontsoa iombonana. Tsy voahaja manontolo kosa ny tika ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Misy manao ny asa ho fitadiavam-bola araky ny nambarany teo anivon'ny akata Madagasikara izay mpiaro ny zon'olombelona. Miantarandriana io. Lasa fitadiavam-bola izay matetika no ataon'ny mpiaro-ny zon'olombelona araka ny faneho-kevitry ny eo anivon'ny mpiaro-ny zon'olombelona iray nanaovana fanadihadiana. Maro ny fanazavana no tsy manao ny asa iandraketany izay fiarovan'ny zon'olombelona izay rehefa tsy misy ny famatsim-bola. Mizara sy mampafantatra ho an'ireo mpiara-monina ny sehatra ny mpiaro-ny zon'olombelona. Izay koa matetika adino rehefa tsy misy financement efa tsy misy fanamatsiana vola dia mikombona trano fotsiny dia miantony financement zany vao mandeha ny sensibilisation na fanetanana any ka matorotoro ny mpiaro-ny zon'olombelona indraindray. Misy amin'izy ireo dia atao fidiram-bola fotsiny ny zavatra. Zany hoe araka voalazako teo aloha efa misy financement dia iny izy tonga tapitra ny financement tsy misy suivi, tsy misy évaluation ny asa dia lasako tontolo zany tsy hitany hoe hatraizany fipaikan'ny zavatra natao. Misy amin'izy ireny nefa dia fanoloran-tena, fandavan-tena, asa-pitiavana no anaovany azy. Mbola betsaka ankilan'ny zon'olombelona tsy voahaja eto Madagasikara, isan'ny voakasika amin'izany ny voafonja. Zoan'ny voafonja zany etỳ dia azo lazaina fa voahaja eo amin'izay le zofototra izay toy ny hoe fisakafoanana satria misakafo izy misy trano mena azy fa eo amin'ilay tena sakany sy andavana iny angamba sarotra satria na itsika etỳ avelany ara tsy dia voahaja loatra izay. Tena vahaolana mety aloha zany raha izay fantaran'izay dia fananganana fonja vaovao, fotodrafitrasa vaovao. Fa io moa raha malala fa vola misimisy ihany fanatanterahana azy ihany satria raha fotodrafitrasa zao eritreretintsika hoe ametrahana voafonja 500 eo asa mety misimisy ihany. Misy karazany mpiaro-ny zon'olombelona, ao no miaro-ny zo ara-sivily, politika, sosialy, ao ihany koa ny miaro-ny ara-toekarena, sosialy ary ny soatoavina. Ankarazana amin'ity taon'ity raha tsy ahivina ny 70 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona sy ny 20 taona ny mpiaro-ny zon'olombelona. Omaly kosa no nankalazana ny andro natokana hatsiarovana ny Nelson Mandela. Tsy nisy ny zava-bitan'ny fitondrana HVM manoloana ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa mpampianarana eto Madagasikara. Ny fahafahany ireo sekoly tsy miankina manangana fotodrafitrasa sisa notoanana ary ambaratra ny mofa mifandraika amin'ny vinina mpisandratan'ny filoham-pirenena. Ivry-Richard. Tsy mahita ny lalakizora ny fitondrana HVM amin'ny famany ireo olana fototra mikiky ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Isan'ny goavana indrindra amin'izany tsy fampian'ny fotodrafitrasa amin'ny mpampianarana izay nazona fitarainana saika avy amin'ireo oniversite mpanjakana enina. Ohatra ny fanambarana ny CSS Toliara ny alatsinainy lasa teo fa hiafara amin'ny fanakatonana ny oniversite any an-toerana ny fahateren'ny fotodrafitrasa sy ny gaboraraka samihafa. Manana olana bevata zany zahay eo Toliara eo miresaka tokotany. Ny tokotaninay eo zany efa sy araky ny tokony ho izy tsony. Eny Amanday ny trano dia efa mifangaro ny mpampianatra sy ny fokon'olona izay atao hoe
sarotra ny laza zao mpangalatra tany fa atao izy mipetraka eny a dia milaza fa tompony tany amin'izay toe zavatra zany a dia efa tsy mamela na mpampianatra hampianatra isony zany ny zavatra misy satria efa miaro fandrahonana avy amin'ireny olona ireny noho izany dia andesina eto zany ny fitarainana ary tena hamafisinay fa ny hiafarany université ny Toliara io zany a dia angamba tsara ny akatony ary efa manangasangan'izay zany a ny mpampianatra rehetra amin'izao fotoana izao. Niarany anke-androany ny filohan'ny Antenimierandoolona no sady filohan'ny antoko politika HVM sy ny ministry ny fampianarana ambony ary ny fikarohana ara-tsiantifika nandritra ny fanokanana foto-drafitrasa amin'ny mpampianarana sekoly ambony tsy miankina iray eto Andrenivohitra fa efa ntaonany maro no mipetraka ao olana ny tsy fahampihan'ny foto-drafitrasa andraisan'ireo mpianatra eny anivony anjerimanontolo. Araka ny fanazavana, ny fanindraindraina ny zava-bitan'ireo sekoly tsy miankina sisa notoanana ary ambaratra ny fatafiditra ao anatin'ny vina mpisandrata ny filoham-pirenena. Araka ny fanazavana trany, mpianatra anarivo ny isan-taona no voailika vokatr'izay tsy fahampihan'ny foto-drafitrasa amin'ny mpampianarana izay, manomboka any amin'ireo sekolim-panjakana ambaratonga fototra hatrany amin'ny oniversité mpanjakana. Aiza ho aiza arak'izany ny fampiarana ny zon'ny ankizy, ahazo fampianarana sy fanabeazana mendrika ho azy araka ny fanambarana ny zon'olombelona izay efa nankatoavan'ny fanjakana malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia antony iray mahatonga ny fiverimberenan'ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fokontany ny fivoahan'ireo izay tratra vetivety avy any amponja eny. Ilaina araka izany fampitomboana ny fehitrany sazy mba hisorohana ny fiverimberenan'ny asa ratsy raha ny fanazavana azo. Henri Florian. Ny mpanendaka no maro anisa amin'ireo mpanao asa ratsy eny anivon'ny fokontany sy ny fivarotana eo ihany koa ny fifohana zava-mahadomelona. Taorian'ny fidelana ifoty nataon'ny ministry ny filaminam-bahoaka teny anivon'ny fokontany, mpivarotra zava-mahadomelona maromaro no tratra teny anivon'ny fokontany. Ilaina ny fanaovana fidilana matetika hoy ireo anivon'ny fokontany mba hanamafisana ny tontolon'ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokontany tsirairay avy. Tsy fandriam-pahalemana moa zany dia resaka le mpisamina reny ny tena be dia be sy ny fifohana zava-mahadomelona izay tena mirongatra etỳ amin'ny faritra. Fidinan'ny ministra niara-ny tafatafa aminay sy fokontany rehetrarehetra sy ny fandriam-pahalemana tetỳ amin'ny fokontany nanaty azo tetỳ. Ny hoe fidinan'ny polisy tapoka tany anivon'ny tanàna rehetra tany izay mety hoe natratrara na tsy haiko teny anaty tetỳ aminay toa nisy hoe mpivarotra rongony sy mpivoaka rongony tratra. Ny teo manaritsy nisy mpivarotra rongony ihany koa tratra androany daholo zany izay raha ohatra zany ny toy izay ezaka ataon'ny polisy izay dia mino sika fa mety hoe hiamaivana ny hiena ny fanaovana asa ratsy zany. Izay tena hoe asa tokony ho tohizan'ny polisy mihitsy ny fidinana matetitetika amina tanàna ohatr'izao zany. Vahaolona rosony an'ny fokontany araka izany ny fampitomboana ny sazy ho an'ireo izay tratra mandika lalàna. Eo ihany koa ny tokony hanaraha-maso ny tisihan'ny kolikoly avolenta sy ny kolikoly madinika amin'ny famoahana ireny mpangalatra tratra sy ireo mpanao asa ratsy. Tokony hametraka paikady ihany koa ny eo anivon'ny fokontany tsirairay mba hahafantarana ny vahoaka misy ao anatin'ny fokontany. Raha izay ny tena miatra hoe ohatra hoe metsika izay le hoe 5 taona isaky ny tratra izay mino mihitsy zahay fa tsy hisy ny mpisamina satria tsy maintsy atahotra daholo ihany hoe 5 taona vao tavavena fa le izy tena maivana tena mampalahelo satria misy miresaka zotsika hoe zo mpisamina zoany ihany na tsy kasihatana na tsy vonoana kanefa ny zoan'ny olona voaendaka ny zoan'ny olona voan'ireny sitomahery ireny ve mba voajery izay tena mijaly sy ny tena mitondra fahoriana tokoa ka tokony handray fepetra entotra zany ny fitsarana fanjakana manontolo mihitsy zany andinika momba ny fanasaziana an'izay mpisamina izay. Tsy maintsy raisina tsoratra sy fotokopiana daholo ny karapanondro izay olona vao tonga rehetra eto na misoratra fokontany izy na vahiny izy dia raisina daholo manomboka izao. Ilaina araka izany ny fanaovana fitsidihana matetika eny anivon'ny fokontany tsirairay avy ataon'ireo mpitandro filaminana mba hampihenana ny mpanao asa ratsy indrindra fa ny mpanendaka izay tarainy ny vahoaka eny fotony. Ny fanaran-dalàna amin'ny tsy fanaovana kolikoly indrindra no dingana iray lehibe mampiena ny asa ratsy eny anivon'ny fokontany. Raha toa ka tsisy ny tsolotra amin'ny famoahana ireny mpanao asa ratsy izay tratra ireny hilamina ny anivon'ny fokontany ary andro fahalemana ny vahoaka.
Ny commune Viliazo Indrenina natanterahany antoko malagasy miara-miainga ny asa soa izay fanaony ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana ara-pivelomana no nampirina tamin'ny fanaovana famorana faobe maimaimpona ny totany amin'ny fanalana nify teny amin'ny commune Manandrina ny hetsika tamin'ity androany ity teny an-toerana Albertin Ramelarivo. Taorian'ny commune maro nanaovana ny hetsika famorana faobe maimaimpona anjara ny commune ambanivohitra Viliazo distrika Avaradrano indray io maraina io no nisitraka izany fianakaviana efa niomana tamin'ny famorana ny zanany ireto tonga teto ireto saingy noho ny tsy fahampiany entimanana dia tsy afaka nantanteraka izany izy ireo hatramin'izay. Ny mahatonga anay zany tena isorana nareo an'ilay faobe dia afa-pahasahiranana mihitsy zay to. Tena afa-pahasahiranana mihitsy zay amin'izao dia sorana lehibe dia lehibe. Eny tompoko tena nitondra dia tena nitondra tokoa na tena faly ny vahoaka. Ny faniriany vahoaka indray dia maro moa sahala amin'izao tompoko fa tena afa-po ny vahoaka mahafinaritra. Dia misaotra dazaka anareo nanana fandavan-tena ny zavatra ohatran'izao fa dia engany mba hitohy hatrany izao fiaraha-miasa izao e. Mahafinaritra dia mitondra voka-tsoa tokoa ilay izy ary anentana anany rehetra mba ho tonga amin'ny zavatra toy izao. Tena manala fahasahiranana be dia be mihitsy ilay izy. Manamaivana ny fahasahiranan'ny mponina ny hetsika tahaka izao raha ny namara ny ben'ny tanàna ny Viliazo. Maro ny ray aman-dreny no tsy manao famorana ny zanany noho ny sarany lafo. Hetsika androany dia ny fanaovana didipotra faobe eto amin'ny commune ambanivohitra Viliazo Antananarivo Avaradrano. Izay arahana miasa amin'ny atoko malagasy miara-miainga tarian'ny filoha Ajo Andriananarivelo. Entina indrindra ho fanakakezana amin'ny vahoaka, analana ny fahasahiranana satria raha mahita ny fahasahiranan'ny mponina aty ambanivohitra tahaka izao. Ny antony dia tsotra satria sahirana ny vahoaka, maimaimpona natao faobe androany dia anala fahasahiranana amin'ny vahoaka ary dia nahazo kilalao zany ireo, nahazo ihany koa ny fitaovana fanafody isan-karazany ary dia zava-dehibe tokoa ny fanaovana didipotra faobe tahaka izao, indrindra hoy aho entina analana ny fahasahiranan'ny mponina izay mianjady amin'ny ambanivohitra tahaka izao. Nitohy tamin'ny fanalana ny faobe tao amin'ny commune Manandrina ny hetsika tamin'ity androany ity izay hitohy hatramin'ny herinandro. Teto amin'ny CSB2 Manandrina no nanaovana izany. Misy 550 no nisitraka ity fanalana ny ity. Andro faharoa amin'ny hetsika mikasika ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava izay karakarain'ny tanora malagasy miara-miainga. Hita tokoa fa misy fiantraikany aty amin'ny vahoaka aty fotony izany eto amin'ny commune Manandrina satria ny andro ririnina mikaikaika tokoa ny olona amin'ny areti-nify amin'izao ka izany indrindra no nahatonga anay nanao izao herinandro ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava nanomboka omaly alarobia ary mifarana amin'ny larobia herin'ny omaly izany hetsika ataon'ny tanora malagasy miara-miainga izany. Efa maro ny hetsika fanampiana ny sahirana ataon'ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny vidim-pianana tsy mitsaha miakatra sy ny fahasahirana tsy mitsaha mitombo no antony nanaovana izany. Hitatra amin'ny faritra hafa indray ny hetsika didipotra faobe. Hanomboka ihany koa ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary amin'ny commune ambanivohitra ahitana fianakaviana sahirana maromaro. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao fotoanany dokavarotra izao. Miverina eto ihany isika anaraka ny tapany faharoa izay ahitana moa ny tontolon'ny sarimihetsika 3D eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fomba fanamboarana tsaoka na lakre. Rehefa avy eo ary.
même prix. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Club Tassam, Manoucha Wansija, Rallye de Wangour, première édition, troisième manche, championnat de Mada, Miropoul, Rekiam Ropoul, Ruam Ropoul Soleil, Balmeful Suarivu, et Alocha Mangourou, Banouan, Fanalamang, Essa, FSAM, partenaire, Région Alocha Mangourou, Orange, Fima, Besançon Hotel, Corridor, Copima, Souatrans, Transmangour, Restaurant Telsour, Karenzi, Rallye de Mangour, première édition, Miropoul, Rekiam Ropoul, Ruam Ropoul Soleil Wapsau. The Earth's outer core is slowing down. I'd like to focus on preventing mega solar storms from destroying our nation's infrastructure. What if we don't have time? Josh! Josh! We're trying to save the world, guys. Nobody touches the food! What's the plan, Professor? Get into CERN. Use their ion collider. We have to get to Brookhaven or the entire planet could suffer irreversibly. I know what to do. Get back! Araky ny bande-annonce teo iny Ocean Rising izy indray no horonan-tsara rahantsika anioala amin'ny folora latsakafolo eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mbola tsy mahazo vahana ny fanaovana sarimihetsika 3D eto Madagasikara indrindra ny long métrage. Isan'ny sakana tsy ahafahantsika mifaninana amin'ny anivelany amin'ny sehatra io moa ny fahalafosan'ny fitaovana raha ny fanazavana azo fanadiny miantarandrianay. Mba fantatrao moa ry fidy ny fombafombantsika fa noho ny fitiavana anao dia vao miposaka amin'ny masoandro dia any anaty alana izy. Marina aloha fa lalana ny tiavany ray aman-dreny teo aloha daholo izao fa mafy andro fidy ianao sisa ny atokisanay any izay fa miandry anao ary tsy hody izany mihitsiny izy raha tsy ianao no mitondra azy miverina. Sarimihetsika 3D, long na court-métrage. Vitsy no manao izany eto Madagasikara ary tsy mbola afaka mifaninana amin'ny vokatra ny ivelany ny vokatra eto amintsika ankehitriny. Teboka maro no mahatonga ny mpiantsehatra amin'ny fanatontosana sarimihetsika sy horonan-tsary tsy mivelatra amin'ny fanaovana sarimihetsika 3D. Isan'izany tsy fisiany fampianarana lalina izany eto amintsika. Eo ihany koa ny fahalafosan'ny fitaovana ampiasaina. Izy zany tena marina raha hoe court-métrage no resana dia betsaka no mikirakira fa raha long métrage zany dia tsy misy aloha hatreto, tsisy hatreto satria ny olana eo amin'ilay qualité misy dia ilay fahefana mividy zany tena maro satria na matos fotsiny dia mila tena budget ngeza ny matos zany. Grafika zao faravakely ny ataontsika hoe doublé ana titan zao ohatra. Titan anankiray nefa ny graphisme ny grafika mahatratra amina ataontsika hoe 160 millions à 160 millions zay mihitsy. Dia ny processeur indray multiprocesseur 5 process faravakely no en parallèle zany. Zay multiprocesseur zay nefa tsy azona milliard anankiray raha hoe zay no vidiny. Hatreto mijanona ho niveau 3 ny vokatra misy eto Madagasikara raha toka niveau 4 ny vokatra ny ivelany toa ny hitantsika amin'ny sarimihetsika 3D samihafa tahaka ny Zootopia.
ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny kanto anefa ny fanomezana vahan'ity sehatra ity raha ny zava-misy tsy mbola nisy ny fanampiana fampiroboroboana izany nataony fitondram-panjakana. Mbola tsisy le fianarana aloha raha multimédia zany dia betsaka mampianatra hoe multimédia formation professionnelle zay fa ny 3D zany aloha hatreto dia tsy misy ny tena no demerdy atao zany manao autodidacte mampanantena fotsiny aloha ministère hatreto fa mbola tsy nahazo hoe budget zany hoe voaraikitana hoe financement zany efa nroso lalina mihitsy hoe mba ahitana zany hoe financement am'le izy dia nefa ny ohatran'ny tsy mbola misy mahita ihany le izy hatreto. Mandinina ny herinandro ny havitana court-métrage iray ary enim-bolana faravakely ny long-métrage amin'ny fanatontosana sary mihetsika 3D raha ny fanazavana trany. Izay ny amin'ny fa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia iray amin'ireo aretina matetipitranga amin'ny vaninandro ririnina tahaka izao moa ny aretin'ny taova fisefona isan'izany ny soika na ny asma tsy mitsambitomba nefa ny olona voan'izany eto amintsika raha ny nambarany mpitsabo izay nanaovana fanadidina Fizora Valy. Tsy mitsambitombo indrindra amin'izao vodinandro ririnina izao ny olona misoika na asmatika raha nambarany ny mpitsabo tsy misy anefa ny antotan'isa ofisialy makasika izay hatreto. Ankoatra ny toetrandro mampahazo vahan'ity aretina ity eto amintsika ny loton'ny rivotra iainana noho ny ataon'olombelona. Mitovy karazana amin'ny alergia ity aretin'ny taova fisefona iray ity raha ny fanazavana mety hitarika amin'ny fahafatesana ny fahaseporana aterany. Ny misoika na ny asma zany dia aretina mpahazon'ny olona maromaro ihany loatra eto amintsika andresana raha hitarika amin'ireny hoe alergia ireny zany le izy mampihetsika an'ilay izy matetika zany ny andro mangatsika dia ny trano koa zany matetika mandomando ao an-trano ny sady be fanaka mihiboka be ny fofona koa izy anisa mampihetsika an'ilay izy rehefa mihetsika izy iny dia tery lalandrivotra sady tery zany no mamorona rewaka be dia sady efa tery misy rewaka madity be tsy ahafahana mena mety mahafaty mihitsy zany raha ohatra tsy voatsabo malakilaky. Mety mampisoika olona iray na mampihetsika ny asma ihany koa ny fihetsem-po raha ny fanazavana. Indraindray na ny fihetsem-po koa dia mampihetsika an'ilay izy ho an'ny olona efa tena efa misoika mandavantaona zany. Taitra izy dia mihetsika ilay izy, matahotra izy dia mihetsika ilay izy ny fihetsem-po. Eny fa na dia ny hafaliana koa indray mampihetsika anazy ho an'ny olona tena efa misoika maharitra. Mahery ny 200 ireo olona voan'ny asma maneran-tany raha ny antotan'isa farany navoakan'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ny ankizy no ampahany betsaka amin'ireo raha ny tatitra ho an'ny taona 2024 manodidina ny 3,9 sy 3 hetsy ireo olona matiny. Aretina manaranaka ny asma amin'ny ankapobeny mety ho voa amin'ny fotoana rehetra ihany koa nefa ny olon-drehetra. Azo tsaboana tsara ity aretina ity saingy tsy voatery ho afaka tanteraka. Ny fitandremana no mila mafisina raha nambaran'ny mpitsabo hatrany. Isan'izany ny fanaovana akanjo mafana amin'izao andro mangatsika izao. Tsy tokony ho mandolava ny trano raha vela ho azon'ny rivotra sy masoandro. Ireo olona efa misoika kosa dia tsy tokony hisaraka amin'ny fanafody amin'ny fotoana rehetra. Alohan'ny hidirantsika n'ireo maresaka iraisam-pirenena dia asa miavaka indray nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity ahoana fanamboarana ireny tsaoka na lakre ireny ny fomba famaliana ny filany ireo sekoly eto andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra izay indray nentina ny aminao anatin'ity fanadidina ity izay entiny Mikael Ramalona. Fitaovana tsy azo ialana ampiasain'ny 7 isanjato ny sekoly indrindra eny amin'ny ambaratonga voalohany ifampitadiavan'ny sekoly sy ny ray aman-dreniny mpianatra amin'ny fidiran'ny mpianatra ny tsaoka na ny lakre asa mandavataona ny asa hoy ery izay mpanamboatra lakre ety tosy rano platra ary loko ireo no akora fototra ampiasaina amin'ity asa ity. Mavomavo izy zao arona arakaraka le loko io misy citron misy ty zao jaune saira maraina zany zay mana dia avy mana zay miverina mandraraka dia rehefa hariva zay vao mangorona
dia rehefa misy fotoana zany zay manao mise en boîte rehefa ratsy ny andro na arakarak'izay commande-ny olona. Rehefa fidiram-pianatra zany zay ny tena eo ny tena ohatrany hoe somary tsy araka le tsy maharaka ny satria eo amin'ny totona daholo ny commande rehetrarehetra. Dia vakansy zay zao no ohatrany tsy dia misy asa mihitsy. Manenjika eo amin'ny 100 boîte ka hatramin'ny 200 boîte isan'andro zay rehefa tena mandeha. 100 isany eo anaty boîte ray. Maritra 12 minitra dia vita ny lakre avy ao anatin'ny lasitra iray. Rehefa vita fatra le rano dia vita lanja dia tokony afenao an'io zany. Raha vao tsy may ianao dia very raraka tsisy ireo dia maty antoka. Amainina kosa izany avy eo, mahery ny 100 isan'andro kosa ny lakre vitan'izy ireo ao anatin'ny iray andro. Ny ainga tamin'ny fikarohana tamin'ny ray aman-dreny no antony nanohizana ity asa ity, izany hoe lova azo tamin'ny reniny. Miparitaka manerina ny nosy ny mpanjifan'izy ireo, ary ireo sekolim-panjakana no tena manjifa amin'ity lakre ity. Mpanjifanay zany dia manerana faritra aloha, misy tonga maka vatany eto dia indraindray tonga manatitra any amin'izay tonga anay any indraindray. Rehetra zao efa commande-n'olona zany alefany Amboasary Atsimbo. Dia reto ambony reto mbola vao any sekoly manodidina. Zay zany tonga mivarotra matetika tonga hatrany manesy mpivarotra dia vatantenana mihitsy ny nandeha hatrany amin'ny faritany. Kama tsisy nafantatra anay ny ankabeazan'ireo école ireo le kambany ireny. Tokony omena lanja ihany koa ny vita tanana malagasy hoy izy ireo. Miangavy malagasy anjifa ny entana vita malagasy fa misy ny entana malagasy tsara. Eo amin'ilay fidiran'ilay entana fatina avy any ivelany zany no tena mahatonga ny orinasa eto an-toerana ho faty. Ankoatra izay dia tsy ny sekoly irery ihany no tena manjifa ny lakre vokarina eto, fa ny orinasa afakaba dia mitady izany ihany koa. Ho an'ireny mpampiasa lamba sahala amin'izany ireny. Dia manao ahoana kosa indray vidiny amin'iny? Ty sarotsarotra be manao anazy sy ny produit ampiasaina azy ny eo amin'ny 200 ariary zao ny ray amin'izy ity. Manomboka amin'ny 210 ariary ny vidin'ny boaty amin'ny lakre iray ho an'ny loko fotsy ary 530 ariary kosa izany ho an'ny loko hafa ho an'ireo izay maka atsinjarany. Tontolo ny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao sy ny anomboantsika ny maresaka iraisam-pirenena dia ny fifindrany toeran'ireo mpilalao any Eropa sy ny fikasan'ny kluba vaventy ividan'ireo mpilalao baolina kitra kalaza amin'izao fotoana izao izay no entina aminao raha taty fanadadiana manaraka ity onona saina. Taorian'ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy an'ilay kitany baolina kitra portugais Cristiano Ronaldo tao amin'ny Juventus de Turin alatsinainy teo, izay fifindrana ny fatoan'ny mpity baolina kitra maneran-tany. Manantena ny rehetra fa iverina miratra indray ry zareo Juve, indrindra ao amin'ny Ligue des Champions izay efa tsy nandrobaka izany tao anatin'ny 20 taona. Izay ny tanjona taorian'ny famindrana ny CR7 izay nisanda 20 amin'ny 100 tapitrisa euro. Taorian'ny fialan'ny CR7 tao amin'ny Real de Madrid, fantatra izao fa niraisina tamin'ny fomba ofisialy i Alvaro Odriozola, mpilalao ny Real Sociedad teo aloha. Tsy fantatra reto ny volana alohan'ry zareo madrilène ankoatra ny clause libératoire 40 tapitrisa euro. Iverina any amin'ny ekipa ny Eviny rehefa nilalao tao amin'ny FC Barcelona nandritry ny herintaona ihany koa ilay mpilalao brésiliana Paulinho. Guangzhou Evergrande, izay no ekipa ndray azy, izay kluba sinoa amin'ny sanda-pifindrana 50 tapitrisa euro. Tontosa tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ihany koa ny fandraisana n'ilay mpiandry Tsatobi, Gialingi Buffon, mpilalao ny Juventus de Turin nifindra ao amin'ny PSG. Eo am-piandrasana ny fanapa-kevitra farany Chelsea ny amin'ny fifindrany Eden Hazard ho any amin'ny tompon-daka farany Ligue des Champions ihany koa amin'izao fotoana izao ny rehetra. Mandeha ihany koa ny feo fa miady varotra mafy ny madrilène, azahoana ny Neymar. Anahoana tokoa i Real de Madrid raha Eden Hazard sy Neymar no miara-milalao. Tontolon'ny teknôlôjia kosa indray dia any Bruxelles voasazy ny Komisiona Eoropeana andola amandy 4 faingo
efatra amin'ny 30 miliara euro ny orinasa Google izay tena mafy indrindra moa teo amin'ny tantarany teo amin'ny fomba fiasa arabaratra moa no antony izany. Henri Florian. Ny rafim-piarina smartphone malaza dia ao anatin'ny fehezan-tsoratra notakian'ny fanjakana Amerikanina tamin'ny alarobia fa 20 Jolay. Nandidy azy andoha vola 4,7 lavitrisa euro i Bruxelles noho ny fomba fiataony tsy ara-dalàna natao anararoatra ny toerany amin'ny sehatra ny finday. Ity dia efa avy roeny ny sazany 2,4 lavitrisa euro napetraka tamin'ny taona 2014 noho ny fomba fanaony miampanga ny fampitahana amin'ny Google Shopping. Ny Commission Européenne dia namitana fa ny fomba fiasa darabatry ny Google dia nanakana ny rafim-piarina smartphone hafa tsy hipoitra ary nanamafy ny fanoheran'ny vonona California amin'ny fikaroana ara-tserasera. Nanome Google 90 andro ny famaranana ireo fanararaotana ireo sazy miakatra hatramin'ny 5 isanjato amin'ny alalan'ny salanisa maneran-tany isanandro. Ny manam-pahefana Europeanina amin'ny fifaninanana Margrethe Vestager dia mino fa tsy ara-dalàna i Google dia mampifandray ny fametrahana ny fampiarana marobe toy ny tranokala Chrome amin'ny smartphone ho setriny zo ampiasaina ny rafitra fiasana Android. Ny mpanamboatra smartphone ihany koa araka ny voalazan'ny Margrethe Vestager dia nahazo fandrisihana ara-bola mba hanamboatra ny tsenam-barotra amin'ny Google ka tsy nanolotra safidy hafa amin'ny mpampiasa ny Android smartphone. Ny famatsiam-bola dia mamitana ny fanadidina nomboka tamin'ny taona 2014 taorian'ny fitarainana izay avy amin'ny Fairchild Consortium. Anisan'izany ny Nokia, Microsoft ary ny Oracle. Nofarana ry zareo fa nanaraotra ny saram-piarina 2,7 isanjato tao Europa i Google mba hisakana ny mpiafaninana tsy hiady toerana aminy ao anatin'ny kontena taritrany ainy. Telo taona taty aoriana Android dia nanamafy ny fanoherany miaraka amin'ny aba maherin'ny 70 isanjato any Europa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia naseho vahoaka tamin'ity androany ity ny fisidinana voalohany natao tamin'ilay fiaramanidina lehibe Airbus Belonga nahatsona amin'ny narana hoe avion baleine. Fanandina. Avion baleine no antsona azy. Androany alakamisy fa 7 volana Jolay taona 2014 no nanao fisidinana andrana voalohany indrindra ny fiaramanidina le Beluga XL. Izay fiaramanidina mpitaritra entana tany Blagnac atsimon'ny Frantsa. Olona iray alina no tonga nijery izany sidina andrana voalohany nataon'ity fiaramanidina goavana izay maneho tsika ity ny lohany. Ity fiaramanidina Airbus A330 743L Beluga XL ity dia fiaramanidina natao hitatitra ireo pesilan'ireo fiaramanidina Airbus hafa. Ny haben'ity fiaramanidina baleine tsy mbola nisy toa azy ity dia mahatalanjona tokoa satria dia mirefy tena 250 metatra ny halavany, 250 metatra ny havony, mahatratratra ny amin'ny 270 faingo 80 metatra toradro ny haben'ny elany ary mazaka entana hatrany amin'ny 350 taona izy. Mihevitra ny anamboatra fiaramanidina misy 5 amin'ity fiaramanidina baleine ity ny Airbus raha ny fantatra. Ny fiaramanidina Beluga XL faharoa dia efa mpanambarana azy ny Airbus ary heverina ho vita sy hanao sidina andrana voalohany ihany koa amin'ny taona 2012 ho avy iny. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV fianaratsoa. Soava tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.